telo amby roapolo taona ny foronana, 7 taona ny tantanana ny firenena ary 9 taona ny joroana ho an'ny Madagasikara ny antoko-tiko i Madagasikara. Tsy very maina ny 7 taona ny tondrana ny firenena teo any atrehan'ireo zava-bita hoy ny filoham-palorona ny antoko Ravalomananamarika. Telo amby roapolo taona zay nanaovantsika azy fantatsika tsara, 7 taona tsika teo fitorana, mahatsiaro ny zavatra nataontsika sy ny vokatra azotsika nandrin'izay 7 taona zay ny vahoaka isa tokantrano ny nakanina izy, navita ny asa zay tokony nataony izy, nampianatra ny zanany izy, ary mampitaha amin'izao fotoana zao izy mahatsia tokony hanova-paikady indray satria amin'izao fotoana zao tena sahirana. Eny miandry ny dada fa dada tsy andeha fa miaraka tsika manao azy zay. Betsaka ny lalana ny diavintsika nandrindra zay telo amby roapolo taona lasa zay. Tsy azo adonona mihitsy ny 7 taona hoe aminareo teo nitondrantsika tao amin'ny fitondrana, fampandrosoana vitatsika ary indrindrindra fampianarana ny ankizy. Mahatsiaro nareo izay tokantrano any ary tsy vitan'izany fa reo foto-drafitra asa vitatsika toy ny lalana, toy ny todrano, ny damo. Azoko sara-tsaina mihitsy fa mahatsiaro an'izany ianareo ny malagasy rehetra any atokantrano any fa tamin'izany nisy ny fambolena. Ao zao hitako ny zareo avy any aloatra, avy any aloatra mangoro reny a no mena kibota ary navita trano amin'le tolony reny izy, tany nanaovantsika ny dama, nanaovana ny tata-drano, malala tsara n'izany taditika mihitsy nanaova azy tany amin'ny faritra loatra iny, indrindra fa ny faritra Maroantsetra iny dia tena narovana mihitsy ny ala tamin'izany fotoana izany satria sarotiny dia sarotiny tsika nijery sy ny tandro ny environnement, ny tontolo manodidina. Teo ny nety ho iaho hoe nandritra ny 7 taona tsika navita nanova ny fiainana, nianatra iny zany tena mafy indrindra zao. Fanampy ngeda be hoe tsy maintsy mampianatra ny zanaka ny malagasy tsika, tsy maintsy ampianatra. 2 isan-jato ny malagasy ane ny zanany nianatra daholo ny ankizy, afaka CP. Dia rehefa avy eo ny tany an-trano lanjam-bola, mbola ambony dia ambony tamin'izany. Zao tena mikrosifà, zao sanatria vava vola baoritra. Hitako mihitsy fahasahirananareo, hitako mihitsy zavatra manjoa anareo eto. Tsy maintsy jerevantsika miaraka zany. Ka zay tsy vitantsika rery fa tsy maintsy misokatra ho ahy isika, tsy maintsy miasa miaraka tsika. Ny tontolo ambanivohitra, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny sehatry ny fampianarana, ireo no isan'ny vaindohan-draharaha ho an'ny antoko tao anatiny 7 amby roapolo taona ny jorony. Ankoatra ireo, ny sehatry ny fandriam-pahalemana sy ny fampiroboroboana ny vokatra anatiny. Mbola fanampy mipetraka hatramin'ny androany ireo ho hiatrany ny filoha Ravalomananamarika. Tena nisy ary maro zava-bita nisongadina hoe aminareo manomboka fampiroboroboana ny ambanivohitra. Io zavatra tsy maintsy maika dia maika io ry zareo ambanivohitra. Samby ambanivohitra daholo tsika satria efa 2 isan-jato ny voaka malagasy ambanivohitra daholo. Ny zany ny foto-drafitra asa makany amin'ireny tsy maintsy ataontsika lara-pahamena, fanamboarana lalana, mahay an'izany dada. Tsy matahotra fa mahay an'izany dada. Io aloha zany tsy maintsy ataontsika. Ny sasany tsy mba vita 10 metatra koa izy dia ny antsika firy 9000 kilometra, 9000 900 vitatsika nanao azy tao anaty 7 taona 9000 kilometra vita tara goudron zany tara zany navita 14000 tsika re mampitoy an'ireny commune reny misy dikany zany fantareo tsara navatsika azy. Dia reny aloha ny tena maika satria rehefa vita ny lalana mimiena ny tsy fandriam-pahalemana, mimiena be satria afaka mifampitaingana ny olona isaky mandeha. Dia zay foto-drafitra asa zay ny fampandrosoana eny ambanivohitra ary ny fiarovana indrindra ny volantsika. Potika ny firenena ankehitriny ary mitaky fanovana goavana ny fiainam-bahoaka ho hiatrany ny filoha Ravalomanana. Ny tsy fampiasa-pitantanana no anton'izao loza manjo ny firenena sy ny malagasy izao hoy ny fanamafisana. Asa andraikitra ny filohan'ny firenena anankiray miaro ny vola mba tsy dodongana ohatran'izao io. Ino mahatonga an'io? Manafatra zay tiany hafarana daholo reo mpanambola reo. Zay natao produit de luxe. Zay mety amin'izareo nafarana, plany aty amin'ny madinika. Mila paikady io. Javatra telo fotsiny asan'ny filohan'ny republika dia ampy. Voalohany, miaro ny vahoaka
amin'ny ainy sy ny fananana zay mahavoakavoaka faharoa miaro ny tany tsy alain'ny olona rehetra zao ny tantsika ioko tsy alain'ny olona rehetra zao tsy maintsy arovana ny tanitsika ary ny fahatelo farany zay any asany miaro ny volatsika lanjam-bolatsika tsy totokana ohatran'izao niza ny teny zay ihany ary zavatra telo ihany a no tsy mampandroso ny firenena mapotika ny firenena de misy ady an-trano guerre civile rehefa misy ady an-trano hitanareo any Gaza potika eo tanteraka mihitsy hitanareo tany Syrie de hitanao koa any Iran le voafarany tao daroan-dralahy tonga de midina tapoka rava de ny fahatelo le cataclysme naturel na le vokatry ny asa voajanahary nisy orohoro-tany be rodina daholo ny trano misy tondradrano be tsunami rava ary farany tena farany zay mitranga eto amintsika tsy fahaizana amin'ny tantana miroso amin'ny fametrahana drafitra vaovao ny antoko tiako Madagasikara mba ahafahana anatsara no avin'ny taranaka faramandimby adidiny antoko izany manomboka eto hoy ny fanazavana mbola tsy voatsangana ilay Madagasikara ho firenena vanony hoy ny Flora Valomanana tena tsy maintsy ometsika sehatra lehibe de lehibe fa ianareo ny tena aza matahotra ianareo fa ao anatin'ny programmatsika amin'ny paikady vaovao entsika zao no anaovana tsara hoe aiza ny toerana mena vehivavy tompona andraikitra ary indrindrindra ny tanora mahatonga an'izao fiainana sarotry zao de ireo tanora marobe tsy anasa ary mampivily lalana azy mahatonga ny insécurité mahatonga ny zavatra tsy mety mitranga etseroa mahatonga n'izy ireo manimba ny tendany amin'ny zava-pisotro mahadomelona sy indrindrindrindra le dainy satria sy tao izy tao amin'ny roapolo taona mahery no nijoroany tiako Madagasikara no nitenenantsika hoe anangana firenena vanina mbola tsy tafatsangana le trano noho zany a tsy maintsy miaramenta antsika ary noho zany a tsy maintsy ataotsika hofanilo ho fanazavana ny afosika ka anaiky ny fampandrosoana aingana any Madagasikara ary indrindrindrindra amin'ny vahoaka malagasy tsy hoe tsika tsy ilaza le hoe mandroso ihany fampandrosoana maiky satria le olona fa tena manontany nareo mijery areo afantatreo an-tsainareo de ahoana ary zany natao e de inona ary zany inona ny etsika de hitanao fa valazaiko hoe manana paikady isika fa de aleoloha tsy hotenenina daholo ny zatra rehetra hita manjary hita sasany de fampirobona ny kolotsaina zay zany tsy maintsy ataotsika manomboka zao zany a de tsy maintsy ampiroboroborontsika ny kolotsaina mba hisiny le tena firaisankina marina le solidarité sy ny fifampiresahana zay lera zay hoe tsy maintsy atao mifampiresahana zay vita lasa tany nandrisan'ny 3 taona lasa fa manomboka eto ndray tsika zao a no avy aloha tsika mifampiresaka tsisy fahavalo mandrakizay zany a eo amin'ny politika tsy ampiamotra ny tiako Madagasikara ny raha matahora sy ny antsonjay tokana ny tanjona iraisana ka antony mbola mampijoro ny antoko timo dia ny tombontsoa iombonany 20 taona lasa zay hoy aminareo de tsy maintsy banjantsika zany a no avy ndray nandritra zao taona maro zay a niatrika fanamby isika niatrika onja mahery de mahery nisy tao sasany eritreritry hoe tena pitenay daholo fa nanao le rangaty de vety le teniny teo never give up zay nytena azy am'le never give up tsy aro mitena zany te gasy miravoravo tanana tsy milavolefony tena mahainareo tsy milavolefony zany tsika tsy milavolefony tsika fa inona natao tsy maintsy maka an'ireo tsika ho namana tsy ampitsony a isika rehetra mpanao politika eto marina fa tonga maro reto fa tsy maintsy naka namana avy ny velany a reo firenena afrikanina sy firenena europianina mba jerevo azy efa tena lasa giste de hoy zay dareo vonony zay a anampy fa jelera zay kanareo le paikady vaovao aza matavatra reo fa ho avy reo sampy afrikanina zao any vety zay giste tamin'ny voalohany tsika voalohany losa tsy maintsy novainy amin'ny paikady ary tsy maintsy nanatona an'izy ireo irotsaka misehatra ho fanavotam-pirenena lalandalina kokoa ny antoko manomboka eto ary tsy andalo fotsiny izao fanamariana ny 7 taona nijoroan'izao hoy atrany ny Flora Valomanana am'izao fankalazana ny 7 taona zao i aminareo
dia miandrandra sy mibanjina ny ho avy ampiomanana ndretrarehetra sika mibanjina ny ho avy zany hoe ohatra ny peteritsika androtsaka an'lay arato azareo tsy maintsy mirahina tsara tsika manao an'la izy ary tsy maintsy mibanjina ny firaisakina mba hahafahantsika manatanteraka an'le asa ary tsy maintsy mibanjina ny fahasahina ny fanetanana ndrehetra ndra era etsika fa tsy hoe avela etsika ny sasany dia ny sasany tsy metsika tsy mety zany fa tsy maintsy miara-metsika sika manao an'la izy ary firenena iombonany ty ka hiasa iaraka isika zay hiasa iaraka isika anorona indray a an'ilay Madagasikara malalatsika ary anjakany marina sy ny rarina dia anorona Madagasikara milaminy zany tsika ary ampanjakana ny marina sy ny rarina ary anana vokatra lehibe tsika dia firenena vanina firenetsika ny antokony mbola mijoro sy mioripaka dia noho ny foto-kevitra nanolotra fisaorana ho an'ireo niatrika ity lanonam-pankalazana ity moa ny filoha nasionaly fa dia mbola mamerina ihany amin'ny misaotra manokana anareo vahiny ho aminareo a ireo vahiny rehetra zay nasaina ianareo zany ary ihany koa ny voaka malagasy rehetra zay niara-ny ombona sy niara-ny toto na fotsy izao taona izao ka dia ny fahatokavanareo toy izao a dia mariky ny fanajana zany fifanajana sy toavina malagasy a satria dia firenena iaraha-manana ihany a ity Madagasikara iny ity misaotra ihany koa ireo mpitiavana rehetra atao anatin'ny atoko tonga maro ary misaotra anareo voaka malagasy tsotra miara-mankalaza aminay a ity tsingery taona 13 zava-dehibe zany 13 taona tokoa zay no nijoroany atoko tiky Madagasikara na dia tsy ao anatin'ny fitonana aza isika ny atoko tiky Madagasikara dia manana ndraikitra lehibe dia lehibe a amin'ny ara-politika eto Madagasikara ary minona reo a manana fanantenana fa tsy ho very maina mihitsy akory ny ezaka nataontsika ny fanampahana mofomamy no namarana na lanonam-pankalazana izay voalaza fa tsy hijanona eto andray ny vohitra fa hitety faritra raha ny fanazavana hatrany hoy Jesoa mandro soany amin'ny lalina araka ny voasoratra eo amin'ny lioka toko 5 ny 9 ino nitondrana afatra iatria ny antokotima ny fiainam-pirenena izay nankalaza ny 13 taona nijorony mitaky finoana arainasa azona vokatra no afana miady amin'ny fahalovana sy ny zavasarotra lalovan'ny firenena ankehitriny tandremana efa riavany fa zao ny zavatra misy amin'ny fiainana betsaka aminaza mino fa sady tsy samy teny mino fa tsy samy teny ary tsy miasa fa misy miasa fa miasa tsy amin'ny finoana ary efa miasa tsy amin'ny finoana zany hoe tsy zavatra ekenao tanteraka dia tsy hisy ho tanteraka fa misy koa nefa ny be resaka fotsiny fa tsy miasa ary matetika rehefa be resaka tsika dia ampiasain'ny satana ivavatsika io mba hiteny fotsiny fa tsy tonga miasa ary mila tandremany zay mila tandremany zay mino miteny miasa tsy azo atao no miteny zavatra tsy inona ho tanteraka ary tsy azo atao no miteny zavatra inona kanefa tsy arana asa mampirisika ny rehetra ihany koa ny ten'Andriamanitra tsy raviravy tanana manoloana ny zavamisy zavamisy ataon'ny firenentsika dia efa rava lay voary tsara no aren'Andriamanitra ary tontolo zay tsy ahitana tsy ny endrik'Andriamanitra eo amintsika malagasy tiako foana ny mamerina hoe efa mahazatra atsika moa zany hoe ny malagasy ire dia mitrongo vahoamana ny malagasy mitsindoka inona moa mitrongo vahoamana le biby maloto inona no mitsindoka fa toa tsy mampiraika atsika zany tsy ao tsony lay endrik'Andriamanitra maha olona antsika zay miasa ny tanana mijoro amin'ny tongotra roa mahanasaina mazava ary zany mampiatrahana atsika mandrosoa amin'ny lalina aza kivy aza miraviravy tanana fa Jehova ombana nosokafana tamin'ny fanompimpivavahana moa ny fankalazana ny 17 taona ny joroany antokotiko Madagasikara androany
finoana fahamarinana fahamasinana teny ny filamatriny atokontsika io madagasikara hatrany ampiandohany 20 taona tsy aoriny tsy niova ary voatazona trano ireo manampo ny foto-kevitra ijoroany dia ny fampandrosoana eto amin'ny fireneny tsy nitsanga menatra ny firenena malagasy tamin'ny fitondrana timo no tariany Flora Valmanana filoham-pirenena teo aloha izay efa nitondra ny Madagasikara nandritra ny 7 taona nanomboka ny taona 2012 hatramin'ny taona 2012 niazakasaka ny fampandrosoana isam-baravarana tsy nisehatra ka nakasika ny vahoaka tsy voajery toy ny fampianarana ny fahasalamana ny fotodrafitrasa ny toe-karena sy ny maro tsy voatanisa sangany taty Afrika tsy tratrarina maneran-tany Madagasikara no niasa mivaingana aizo tsapahitana no tanteraka ihany koa antony mbola mandrisika ny olona sy ny mpiaradia tsy miala amin'ny timy ireo raha ny faneho-kevitra samihafa aty amin'ny taona 2012 mitombo isatrany ireo mpikatroka manatevin-daharana ahitana ny sokajy taona rehetra tena zany hoe fa timy fahatalombola président Ravalomanana vao niakatra tao fitondrana dia fa timy mihitsy ary tsy niala mihitsy fa misy hetsika atao mitoko Madagasikara dia tsy maintsy hoe tena hoe tonga foana satria tsy mahay miovaova zany satria fantatro ny zavatra hoe fampandrosoana anatin'ny président Ravalomanana na lafiny hoe fampianarana tsy vitany hoe mpianatra ihany fa ny fahasalamana mividiny zavatra tamin'izany fotoana zany raha mpitahina anay atao hoe ny vola malagasy fotsiny zany tsy haiko moa tsy tadiditika na teo amin'ny 10 000 na 12 000 ny euro fa zao 25 000 ny euro zay zany miaina tamin'izany 20 taona zay no niarahana tamin'ny président Marc Ravalomanana nijoro amin'ny fahamarinana ary nijoro amin'izay rehetra hoe tombotsoan'ny vahoaka dia sy tena fa tena tombotsoan'ny vahoaka nijoroan'ny président Marc Ravalomanana ka zay ny antony ijoroana hatramin'izao dia za efa tamin'ny 2002 efa atao amin'ny zany tiako Madagasikara zany zay ny anisan'ny tolona anatry zany de tim zany hatramin'izay fa 2002 nefa nanomboka atao amin'ny tim etariketra Flora Valmanana mihitsy tena mahafinaritra tiako za hatramin'izay mbola tsy ary niditra toko politika raha tsy tamin'ny tim atoko samy manana tiany lazaina daholo samy milazany hoe za babany avokoa fa zay tonga eo dia mampime daholo tena ohatrany hoe vehivavy aloha no tena voalohany indrindra ny vehivavy zany tena raha vao misy zavatra misy ao anatin'ny atokotima dia tena le vehivavy tena mahafohy fotoana mihitsy ny miazakasaka mandeha dia tena hoe manana finiavana mihitsy ny vehivavy zany manoloana an'le fandraisana andraikitra eo amin'le firenena indrindra koa fa eo amin'le atoko tamin'izy mbola vohilatsaka be ny tanàna no efa resa lahatra taminy satria fijeriko anazy izy zany ohatrany hoe olona manana zany hoe fanahy dia misy tahotra an'Andriamanitra ao anatiny dia le manaja an'le hoe fahamarinana dia manaja ny sotoavana malagasy sy ny amin'ny maha-olombelona 20 taona tsy teo amin'ny fitondranana tokontsika i Madagasikara velona miaina ary matanjaka sy miroborobo hatrany anefa ny antoko hatramin'ny androany mifamatotra sy manjoy hatrany ny fiainam-pirenena tsy misy miemitra rosondima akany amin'ny tena fampandrosoana marina izay rava sy potika vokatry ny fanampotehana sy barofo tamin'ny taona 2012 matsapa ary ianany rehetra ankehitriny fiatraikan'izany amin'ny fiainam-bahoaka potika sy rava vokatry ny tsy fahaiza-mitantany mpitondra ankehitriny mbola manana fanantenana amin'ny ho avy ny mpikatroka rehetra ary miandrandra ny fiverenany antoko eo amin'ny fitondrany indray ny firenena raha ny fanindrinay aloha raha ny fanindriko aloha dia tena hoe tsy misy afaka hitondra fampandrosoana afa-tsy président Ravalomanana ihany raha ny eto manotrosan'ny Madagasikara tamin'ny taloha mifohana nangatahany président Ravalomanana tamin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena dia nifohanana tamin'izao ary zao ohatriny nanotrosan'ny Madagasikara amin'izao ohatriny nanotrosan'ny Madagasikara jereo fotsiny jirama koa jereo zao mifantehana vao maty le jirama tadiaviny zala mety tonga ny amin'ny privatisation mihitsy ifandeha io satria ataon'zareo société commerciale zany jirama dia jereo tsara dia manao panneau solaire izy panneau solaire any zanaky ny filoham-pirenena amin'izao zany ohatrany efa mitaritaritra manao an'le zavatra kanefa famatsim-bola le 100 millions de tsy haiko hoe 100 millions de dollars aloha izy to zavatra famatsim-bola hafa no anina tadiaviny zareo alefany amin'le anina dia hovonoana zany jirama ny antony manokana ny antokotika Madagasikara aloha manana fototra manana bazy ary ny bazy ny antokotika Madagasikara tsy rava mihitsy ary efa misy le hoe tima silencieux na hoe tima mangina ny tokantrano any
dia zay ny efa manana hoavy sady ny antoko Madagasikara aoriana kely eo tsy hoe za aloha mbola manana toko sy anina mihitsy hoe mbola averin'ny président Ravalomanana reny tamin'ny 2002 reny fa raha reny no miverina tsotra n'izao no mahazo atsika fa sendra zay olona tsaiko milaza azy tamin'ny 2009 reny fa raha iny ny toy 2009 iny tsotra n'izao tsika vahoaka malagasy tsy hoe fitokafako an'ny président Ravalomanana fa tena izy tena hafa mihitsy ny olona hoe miaina tany amin'ny tantsaha malala ny fiainany vahoaka malagasy no le olona very ambony ery ny mitondra firenena tsy mamely reny ny andrasana dia mbo hoe ny verenany anarina an'izao firenena izao satria izy tena manana etaeta be mihitsy ny amin'ity firenena ity tena latsaka katerena tena mahantra amin'ny malagasy tena hoe miaina ao anatina fahantrana satria le izy tsy le hoe fahantrana amin'inona fa tena hoe le any anaty volany arotsaka mihitsy manomboka le fahantrana rehefa efany zany nefa tafalatsaka dia efa tena mahantra ny malagasy 13 taona izay ny lasa maro ny asa mbola miandry ny antokontsika i Madagasikara tsy raviravitanana fa mikarika ny vahaolana hatrany manoloana ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka malagasy ka hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena tsy hanavahana fa misokatra ho an'ny rehetra izay mitovy fomba fijery ihany koa ny antokontsika i Madagasikara. Antokony joro tao anatin'ny etetam-bahoaka ny tiko i Madagasikara ary mbola ijoroana hatramin'izao fa 13 taona izao ny famaliana tena filana sy ny etetam-bahoaka hoy ny sekretera jeneraly ny antoko nandritra ny fankalazana ny fa 13 taona ny TIM efa nanangasanga ilay fananganana firenena vanona 12 taona lasa izay saingy potika sy miverina aotra ny tondro amin'izao fotoana noho ny tsy fambeazam-pitondrana isika no hiaraka anaran'izany hoy ny sekretera jeneraly ny antoko TIM Rina Randriamasinoro. Zay siloko tena eto ny arabananao iarabana antsika rehetra na tratran'izay fa 13 taona ny antoko izay ary mirary soa ary makasitraka ihany koa satria nisy ny antoko nandritran'izay 13 taona izay dia noho ny fijoroanao président noho ny fijoroantsika mpikambana rehetrarehetra hatrany amin'ny fokotim any amin'ny rafitra ambany indrindra rehetrarehetra any isorana sy ankasitrahana ianareo ary hofimariky ny fankasitrahana atsika dia hitehaka ho atsika ihany. 13 taona ny antoko miainga atao amin'ny fitiavana ny tanindrazana miainga atao amin'izay fananganana firenena vanona ary efa nanomboka izany 7 taona fanimpitehana 12 taona teo arina potika na ny fiainan'ny malagasy ray manontolo ary mahatezitra tokoa ny fahitana ny zavatra misy ankehitriny ny mahafaly mbola tsy maty ny TIM ary tsy potika nandritran'izay 12 taona izay mbola tsy potika ny filoha Ravalomanana na natao ary zao tsy zay isan-karazany zao nentina namitehana mbola falitsika manana ny filompanorona ny antoko ankehitriny ary mbola manana ny fanantenana anavotana ny firenena te hisarika ny saitsika fa maninona moa isika ny manao TIM maninona tsika no mijanona TIM nandritran'izay 13 taona izay maninona isika ny lasa misy antoko hafa miaraka amin'ny antoko TIM maninona isika ny manangana ny fanoherana dia ny valina ao am-potsika sy ao atraitsika tsirairay avy ao te hanana firenena valina ary te hanana antoka ho an'ny taranaka faramandiba rehefa mbola tsy tratra ny tanjony dia mbola tsy mahavita ny adidy isika noho izany tsy manana zo isika hamelan'ny firenentsika ho anatin'izao fahantrana lalina izao ko miantso ny firaisan-kina miantso ny fanoherana rehetra miantso ny mpikambana sy ny mpanaradia rehetra ampitseho ny ampipo amin'ny mahamalagasy atsika sy amin'ny mahatintanindrazana atsika ary aneo ny firaisan-kina hifanometanana mba hahafahantsika manavitra ny firenena mirarotso ny antoko Madagasikara hoe la velona ny antoko TIM hoe la velona anao président. Tonga niatrika ity fotoanandro any ity ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny firaisan-kina sy ireo mpitarika ireo antoko ao anatin'ny ivovonana firaisan-kina fiantsika maneo fa iray ho an'ny tombontsim-pirenena ny fanoherana. Miainga amintsika rehetra no ahafahana manova izao zava-misy izao hoy ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny firaisan-kina nandritra ny fandraisam-pitenenan'izy ireo efa hitantsika ny fomba fiasa ny filoha Ravalomanana noho izany tsy misy antsony tokony isalasalana intsony fa iova tanteraka ny fiainam-bahoaka eo anatrehan'ny vina apetraky ny antoko. Bien, monsieur le président, nous avons tout à l'heure, soyez-nous que bien vraiment, monsieur le président. Ça va tout, ça va.
président mbola hitateto ministre orinao zany mbola ao daholo matoky zay dia matoky ianao zay monsieur le président raiky mana romakabana telo zahay avanambanivohitra avanatsirabe 2 satria anatsirabe 2 miadana indrindra tamin'ny fitorana monsieur le président tamin'ny ronono tamin'ny mananasy tamin'ny poma tamin'ny zavatra maro samy nanakarenay tena hoe monsieur le président tazany fa izao sahirana vaoaka natsirabe 2 monsieur le président ka eko zay dia vono oy zahay vakinakala atany faty betsileo zao zahay monsieur le président betsileo modibaly tsy mody zay na tsy mianaka amin'ny batabafy eny amin'ny fotoanany lozanao fabototoany malagasy tena mo lasa tena tamin'ny andronao miarikarena fitotsatara sotorano tsara mijilamanaka tsara nefa dia sendrasendraminao lasa tena araka fitentoany 0% miarikarena fazatao eny amin'ny fotoana tonany zareo nefa raha ataona eny amin'ny fotoana zany tamin'ny fotoanareo fitoana miarikarena raha toa zany anao efa eny amin'ny fotoana miarikarena tsy tatsonja maoraty ka inona mahatsaratsara ty ka dia ny zava-mission antenimena dia ny dijadony maro anisy zany hoe na zavatra tsy tokony miekena dia ekena foana no le maro anisy mamarina kady ny zavatra ohatran'izany satria tsy zany no tokony fitantanana firenena ary efa namin'ny leso dia matomahakaranovanonana raha nitantana nandritra ny fotoana na ahoana ny fiainatsika malagasy teto amin'ny fanitsy firenena ary amin'izao fotoana zao no naridrefy dia milaza fa tsika ny firenena gisitra era zao tontolo zao a mahamenana sady araka antsoavana atao ho atsika eto madagasikara ny amerenana ray anandrena tofolomaraka navanana Mitengo dia miaraka soranso azo fotoana eto vahoaka ny betasy fa manontolo zay tena raiky mifinao miarahaba ny politika filo nasionaly bureau politika milombovidy rehetrarehetra distime mampolitimo matrana folotimo mahefabe izay hay ao foana mifanofony ary miaro topo siotatokana fotsiny voly lasy raha mbola io président iny teo efa paradisakely Madagasikara samy tena nanao azany ary tsika reka efa milavinavina daholo sao fa tsika manisy manifinify daholo zany fadiranova ka oy zany monsieur le président etikoa monsieur le président cité andao tsongisitra amizay anatao ndraindray tsika mpiamana mety kivy ndraindray mitomany fatadidio fa tsy mahazo no lavolevitra isika zay tsy mahazo no lavolevitra isika tsarovy fa avy ny fotoana nareo fa miantsoantso fo isaky mandeha amin'ny arabe eny hoe ahoana ihany izy ty e ohatra manginy tsika e efa samy sasamiandry tsika na zay na ianareo fa rehefa tonga ny fotoana tsona dia minao fa vonona hiatrika izany zavatra rehetratsika rehetra raha soanao président menandriamanitra eny fahasalamana hotrafy tena propolotona manaraka sy mifanjina propolotona afatsika miomana mifangana fahevana satria mamiomantsika aka fahevana raka ny tena na mamifandiny teo député retamifandiny teo e tsy tatsay fanavabea rasoatsika ny hotrafy dina propolotona manaraka aoka fiaratsika tsisy fiasaramelatsika fa fomba diso fahitsya dia hotranatsika mitatsika manasitsika tsikareaka ninanina fa tsitsina tiko Madagasikara matianarena manerana Madagasikara no mifanoana mananadia matoto président ravalomarina sy anaika ny covid ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tapy anakale ity fitondram-panjakana ity hanika saritsarina asa sisa atao saritsarina fampandrosoana sisa atao fiara fitanterana efapolo zay mamofopofona concurrence déloyale tsisy ilana azy amin'ny mpandrara malagasy efa sahirana amin'ny amafin'ny fiainana sy ny fitojatojana zany ny alena filopirenena fivorina fandalim-bola entina mitetika ny Madagasikara amina zavatra sahala amizao zany no ireharehan'ny fitondram-panjakana
saritsarana fahaleovatena sisa misy, saritsarana fifaliana no nentina nakalazana zany. Saritsarana fifaliana ho asa ity zao malagasy araky voalaza teo na ny raha misy tosy idiovany aza tsy misy dia nomeny rano tokoa ny malagasy tamin'iny malagasy na ny électricité iasana sy henandavanandro raha tsy misy dia nomeny électricité tokoa ny malagasy tamin'iny feti-pirene iny la nierany mipopio mba azona lay saritsarina fahaleovatena ary fantatsika zavatra nisy 2 tapitra ariary lany jirama nametrahana ny installation provisoire teo laniera tamin'ny 5 volana jona takariva iny jirama zay reo makatitsika fa bankoropitra tanteraka ary efa miditsy kelikely jirama tsy mahavitany asa ny andavanandro amin'ny fanomezana jiro ano vaoka mbola no tereny fanjakana handarian'izany vola be zany tao anatin'ny orana kokoa fotsiny fitoana notorana nefa na resy lavitra ny anambiny fotoana nitorany zao fitorana zao ny tiako ambana dia zao raha naoty no amena zao fitorana izao dia aotra boribory izao fantrana izao fiemorana izao dia izao fitondrana mijoro zao no tomponantoka voalohany amizao ka mihinanytiako Madagasikara ity firenena ity mihinany fanoerana ity firenena ity fametraka hoavy madodo hoavy tsara apetraka amin'ny dimbifara hanarenana ny firenena ity akoatrany hoe mino fotsiny any dia misy ny famasinana famarinana sy ny famasinana ihany ko verina ankehitriny ary tadiavitsika fa raha tsy misy an'izany tao amin'ny firenena ity dia veritsika very ny firenena ka averiko etony raha ohatra ka dia omby isika dia mila fifampitokisana aloha mametraka n'izany zavatra rehetra zay valeur nananany ny tokotiako Madagasikara zay ray mandrenireny ty firenena ity zay averina hoe tokony hipetrapetraka izy io fa no fitiavana ty firenena ity mitorofoana ity ary mbola tsy nanela irerantsika ka noho izany soa ny fianatra manainga ny malagasy rehetra tsy fakivolo mijoroatsika zotsika ny iadana zotsika no sambatra amin'ny firenenantsika ity tsy mendrika antsika izao fantana izao fantana izao zavatra iniana atao zavatra tokony atongasainantsika fa manimba na riany na tsipiny izo Madagasikara satria tsy ho namantsika eto izy rahapiso mampiso anareo tsy ho namantsika mitovy amin'ny orangato io filoamizao rehefa tsy io ka tokony amatonga sainantsika zay avelao lololono avelao disadisa fa nitombotra pirenena no ataontsika faitona oela velona tima oela velona Madagasikara mbola tsy misy fitondrana ny lozam-pahaizana toy ny fitondrana amin'izao teto hatramin'izay hoy nisy olombava-bahoaka Fidèle Razarapiera tena zava-doza no manjony malagasy eto saingy mbola mahagaga ny fatoriany sasany manoloana ny olana mitranga hoy ity sy olombava-bahoaka ity ny tsy fahatezerany malagasy io anefa no tena mampahazo vahana ny mpitondra anao izay daniny kibony hoy ny fanamafisana Rano
vahoaka malagasy leo amin'ny rana ty fa zao tsy mety tezitra misy vahoaka malagasy oata maty vahoaka malagasy zay tena vahoaka vidrana amreo misy amreo zao tsy tezitra atona rakra tsy tezitra atona zay atokony andramana anao naparana irotsaka mpanoteny izy vana sokeza yatsika tantara tsy voafa fa eto amin'ny firenena ny zava-bitany antokotiko Madagasikara sy ny filora valomanana teo amin'ny fitantanana ny firenena nandritra ny fitotaona hoy ny filoalefitry ny anteny miram-pirenena niainga tamin'ny asa mivaingana ho an'ny malagasy izany ary namaly ny etetam-bahoaka izany hoy ny fanamafisana na tina na tsy tina namaly ny hetaheta-bahoaka ny fijorony sy ny fitantanany tamin'ny alalan'ny filoham-panorona azy dia président Marc Ravalomanana nandritra ny fitotaona nitantanana Madagasikara tantara tsy azo kosehina eo amin'ny tantara Madagasikara kosa zany ary tsy maintsy lazaina tsy takona afenina toy nitafika andrefa tanàna ny fahapotehan'ny firenena ankehitriny nisy antony ny fiarana nandray fanapahan-kevitra nananganana ny vovonana firaisan-kina ho iatrany isiteny iry andrena solonyaiko isy ny zavatra iainga eny anivony anteny miram-pirenena manomboka amin'ny herinandro io hoy ny fanamafisana nanangana ny vovonana firaisan-kina izahay miaraka miantony tompo dia tsotra ihany miantony fisiny vovonana firaisan-kina dia tsotra hara fahefana tompo somora izany fa ambarako hoe araka ny lazain'ray mandrena ara-panahy teo tsy atao amin'ny finona fotsiny fa atao amin'ny action ary manomboka ao aminay amin'ny teram-pirenena tozasobovana tsy ampy fotsiny ny mino fa hitsangana isika hijoro isika hiezaka isika hatapaimana isika tompona sobovana noho ny fahoriana misy eto Madagasikara noho ny fahaverezam-panantenana eto Madagasikara noho ny fijaliana eto Madagasikara dia ambaranay solom-bavam-bahoaka ho fantapoko fankatam-pirenena fa hijoro izahay amin'ny fomba rehetra andrasana araka zany ny fivoaram-baovao fahavalo politika no nandraisana ny antokotiko Madagasikara tamin'ny fotoana nanorenana azy hoy ny lolona teo aloha vaovao Benjamin izany indrindra no isana nosehana ny sasany akafahefana ankeriny tamin'ny taona 2024 izy ankehitriny anefa tsapa ny tena zava-misy marina manoloana ny olana atrehan'ny malagasy ankehitriny vao tena tsapa fa tsara ny vina sy ny fomba fiasan'ny antokotimy ho ihany ny lolona teo aloha vaovao Benjamin raha nijoro volombelona nandritra ny fankalazana ny 17 taona ny jorony ny antokotimy mbola tsy nisy nahavita ny fampandrosoana vita ny filora valomanana marika teto amin'ny firenena hoy ny fanamafisana lazaiko eto fa tamin'ny nanorenana azy tena ho zay hoe fahavalo ary mazay amin'io mbola nalahelo afaka tamin'ny toerana nisy anay androany zany hitanay ny lanjana ka miarahabatsika tokotimy na mifanatrika eto na manerana ny nosy raha mpitahaina ny zavatra nitsangananay nanoeranay anao tamin'ny 7 ampitahaina amin'ny zavatra zay nanananay fanantenana ndrisy diso fanantenana zay zao mbola nahavita
700 isanjato anao ioarina amin'ny vitany mpitondra zay ny arahanay nametraka nanomboka tamin'ny taona 7 rehefa nanosika ho be ny tanàna aloha dingana andalovana mba hatongavana ry amin'ny faratampony tamin'ny 7 rehefa ataony marodrefy zavatra anankiray mba hitsoahantsika tamin'le marary vokatry fanapozinana ra-tsakafo na eno tamin'ny anao manjery fa nisy anankoroa nandalo tao amin'ny hôpitaly manara-penitra dia miteny ny mpitsabo tao hoe nanaman-keny amin'ny HGR fa tsy ampy fitaovana izahay ato HGR président zay ngamba tombony aminay nahazoazo taona nitokanany président Tsiranana tamin'ny taona 700 mbola manara-penitra lavitra nohatra ny zavatra zay dradradranay manara-penitra amin'izao. Ny tena mahagaga hoy ity olona teo aloha ity dia tsy misy zavatra hitan'ny fitondrany eto afa-tsy ny mpanohitra. Nanamafy moa i vaovao Benjamin fa iaradia amin'ny antoko-tiako i Madagasikara. Vao mivorontsika dia efa hitandry zareo, vao mitsikeratsika dia efa henin-jareo. Hoy izy nga lehibe ny gouvernement fa mampalahelo nivoaka ny volamena 930 kilao tsy hitandry zareo. Nikararana ny volamena nankany Komoro tsy hitandry zareo. Ny vatosoa misy 20 conteneur atao Tomasina tsy mifanaraka amin'ny valeur ny taratasy nampiarahana taminy dia hitan'ny fitsarana sy ny douane atao Tomasina tsy hitany nanjavonana tsy hitandry zareo. Ny kararana ny fatin'ny malagasy ankehitriny ary za dia ty iangavy anareo ray aman-dreninay ao anatin'ny firaisan-kina daotsika mbanao hetsika mikasika an'ireny olona manerina ny nosy zay mandao tsy fidy ny tanintsika ty satria hatramin'izao tsy mbola hitan'ny tompona andraikitra ao amin'ny fahasalamana ny tena fototry ny faty mikararana. Vonina iaradia ary miary ny toromarika ho fanavotam-pirenena ny olona vaovao Benjamin raha ny fanamafisany. 17 taona nijoroana ny antoko-tiako i Madagasikara raha olombelona dia ao anatin'ny tanjaka tanteraka hoy ny sekretera jeneraly ny antoko HVM no mafisiny fa ny tao-trano tsy efa nirery maleona ny zava-manjony firenentsika amin'izao fotoana ary mitaky fifanonana sy firaisan-kina ny fiatrena ny fanarenana sy ny fahavoazana misy hoy ny fanamafisana. Raha olombelona zany dia ao anatin'ny fahatamorana tanteraka, ao anatin'ny tanjaka tanteraka ary ao anatin'ny fahamatorana tanteraka amin'ny fiatrehana andalam-pirenena. Koa ao anatin'izay indrindra dia matao filoha no iarabaka manokana ny antoko-tiako Madagasikara amin'ny anarany Andriamatoa filoha-pirenena teo aloha Eradraonaramatianina izay filoha mpanorona ny antoko hery-vaovao Madagasikara sy Andriamatoa Rivarakotovao izay filoha nasionaly ny antoko hery-vaovao Madagasikara sy mpikambana HVM manirana Madagasikara tompolazy tompavy. Ny antoko politika tompoko dia natao hankafahefana. Ny fahefana rehefa azo dia natao hampandrosoana an'ity firenena izay misy antsika ity. Izany tokoa hoe zavatra misy eto. Mila antsika ity Madagasikara ity. Mitady antsika antoko politika ity firenena raha manana ity. Izany indrindra no mahatonga anay mijoro eto dia matao filoha ianareo antoko-tiako Madagasikara satria potika tanteraka ny firenentsika.
simbaina reto mpitantana reto ny firenetsika ampahatrany reto olona reto ny malagasy mpiraitandrazana antsika vonoy ny olona reto ankolaka isika tomporazy mivady mbola hoenetsika ve zany mety amitsika ve zany poteny zareo sy miarina rehetra ao amin'ny fambolena ao amin'ny fiompina ao amin'ny fandarahana zay anisany mirefarefa amin'ny tany indrindraindrindra ny resaka jirama nandrasany zareo potika mihitsy ny jirama zay vovany zareo sakaryle jirama tsy mety za tompolasy tompovady indrindraindrindra tsy hoteneny tsony ny fanitsakitsana na angalana velona indrindra ny fanitsakitsana na angalam-panorenana zay tsy azotsikaitera za tompolasy tompovady zany indrindra mahatonga ny HVM ao anatin'ny firaisakina manao antso avo zahay tompolasy tompovady andao tsika iaraka andao tsika tambatra andao tsika ampiaraka anambatanyhely zay ananatsika satria milatsika Madagasikara tsy azo enkena tsony tompoko ny zavatra misy am'izao fotoana zao zay mahatonga ray miteny hoe mila manova mpitantana isika eto Madagasikara. Mahamenatra ary mampanontany tena ny zava-miseho eto amin'ny firenena raha tsy laza fotsiny ireo fahafatesan'olona maro niseho teto amin'ny firenena andro vitsy lasy izay. Hatreto mbola tsy fantatra mazava ny antony mahatonga izany. Maro ireo zavatra mampametra-panontaniana hoy ity mpanao politika ity, toy ny fitirana singana sakafo nalefa tany ivelany sy ny fampidirana bus mandeha amin'ny herinaratra eto amintsika nefa eo ny fahatapahan-jiro lavareny hoy ny fanehoan-kevitra. Etantsika ke misy azy pastera misy aravakantena valy fa inona loatra ny pozina zay alefa ny andafy atapakolana mbola tsy mivaly mametra-panontaniana zay hoe maninona tsojereny zany raha ohatra ka tsy manatsiny le olona avoay raha ohatra ka izy maro nanao zavatra mamofatio inona ny fanopozina nampisaina mahity zay ny Facebook fa aeo chargena amin'ny groupe électrogène ty gasoil ndray aingeneka ho sarotsara ataony mila mpananiana fa raha zany marina manafatra dossier électrique tsy izy zany ho chargena na groupe électrogène mokasetroka période gasoil fa mikorosofahana ny fiarin-karena eto amintsika manampitrotraka ihany koa ny CVC ny mangarahara eo amin'ny fitantanam-pirenena. Izany indrindra no antony antso nataon'ny filompanorina ny FIM izay naneho ny fahavononany amin'ny asa fanarenana tokony atao ary miantso ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena hiara-entana amin'izy ireo hoy ny fanehoan-kevitra. Ny tongobakibaky sady marary ny mamenatra toy ny voayakanjana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Mikorosofahana daholo na ny fiainam-bahoaka na ny ara-karena na fitantanana amin'ny raharaham-pirenena. Ka izany zavatra zany no tonga ny manao mitsangana amin'izao fotoana izao sy manao antsoavo manao hoe tsy maintsy mandeha makany amin'ny fampandosoatsika ao anatin'ny demokrasia avy amin'ny alalan'ny fanombenany fotony sy ny révolution. Ka amin'izany dia miantso ny hery rehetra zay hiary hitsangantsika hifampitantana ange makany amin'ny fanarenam-pirenena sy amin'ny fanafotam-pirenena. Miantso révolution, miantso fanovany fotony, miantso fandraisan-dasa amin'ny fandraisan-draikitry ny tsirairay eo anatin'ny fahorim-bahoaka. Tsy takona feny ireo fanampina sy famatsim-bola azon'ny Madagasikara avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena anatanteran'ireo asa maro eto amin'ny firenena. Tsy misy fetraikany sy vokany amin'ny fiainan'ny malagasy anefa ny vola mivoaka noho ny tsy fahafantarana ny tena laharam-pameana ary mbola trosa-baben'ny malagasy ny ankamaroany hoy ireo loratsiraka. Zavatra dia mahita tsika hoe misy vola tonga eto Madagasikara na resaka adduction d'eau io na resaka misy vola fa tsy mandeha milohany nahoany mahita fa io téléphérique io ane zavatra 180 millions d'euros fa nga ilaintsika io tsy revinareo fa rehefa vita io voalohany aloha vitsy ny olona andeha aminazy satria lafo fa ho manaraka an'izany tsy ampienany embouteillage eto Antananarivo impossible io ary tsy makany itosa koa ny téléphérique io tsy makay izy io fa zao makany Ambatobe ny téléphérique olona mipetraka Ambatobe fa mila téléphérique mila mandeha bus non mazava loatra reny zavatra trosa ho antsika rehetra tsisy mahita hoe misy fiantraikany le izy
politika ny fampandizana no misy eto ankehitriny ho ity solombavam-bahoaka ity ary afaliana ho an'ny fitondrana ny fahabadony vahoaka malagasy. Defa artiste mandia zany ny politika ankehitriny député lany artiste lany fa tsy lareo intellectuel lany fa le artiste zany Madagasikara zao zany tsy miteny tsy olombelona reny artiste reny non olombelona izy fa tsy zany fotsiny natao e tsy le kilalao fotsiny amena vahoaka malagasy fa ame fahaizana izy faly zany le fitondrana rehefa bado le vahoaka malagasy satria azony rebarebena azony adalaina. Ankoatra izay raha mbola izao fitondrana izao tsy misy tokony adikevitra amin'ireo nosy malagasy mbola any amin'ny fanamparam-pahefana sy ny seraseran'ny lainga izao no maika ho azy ireo hoy ny fanazavana. Raha mbola io fitondrana io eo a dia ajanono aloha zany Ilze Parsa zany fa raha mbola ty fitondrana ty na akaiky nyty fitondrana ty a dia fangorokarena fanaparam-pahefana zany no ainy atao dia manao communication lainga. Atreto tsy nisy vokatra mazava azon'ny délégationna malagasy nandritra ny fionana faharoa nataon'ny firenena malagasy la Frantsa momba ireo nosy malagasy tany Frantsa ny 3 Jona lasa teo. Mbola miandry ny fifampirarana amin'ny frantsay ny amin'ny dinika fahatelo ny famerenana ireo nosy malagasy raha ny vaovao hatrany. Nandrasany maro tamin'ireo délégationna nefa ny fitakina ny fiandrianana sy ny famerenana manontolo ireo nosy malagasy izay efa ny Madagasikara araka ny lalàna saingy mbola tsy tonga tamin'izany ny dingana nataon'izy ireo. Mbola nomafisiny gazety vahiny ihany anefa manoloana ity raharaha ity ny fanambaran'ny Frantsa ny amin'ny fiandrianana izy ireo feno sy tanteraka amin'ireo Ilze Parsa. Mbola mitana ny sainy mpanara-baovao ary mitetraka firorosaina ho an'ny mpindrambola amin'ny banky hatramin'ny androany mahakasika ny fampiarana anaty ilay tatao-ketra TVA 900 amin'ny zanabola indraminy any amin'ny banky izay voafaritra tao anatin'ny LFI 522. Izy fitrakany goavana eto amin'ny firenena ary akasika mivantana ny toe-karen'nypirenena zany ho ny faneho-kevitra. Tsy azo dingana ihany koa fa ampitombo ny elanela amin'ny mpanana sy ny tsy mpanana zany. Raha ho ampiarina io a dia paralysé tanteraka l'économie eto Madagasikara. Io nge vola tsy hoe menjerany amin'ny banky fa any menjerany amin'ny kitapom-bola mpanjakany e. Any no enjena teto zany dia mba hitondra fanazavana satria voalohany indrindra ary raha io no ampiarina dia tonga atao amin'ilay fitenenana hoe mantra mandrakizay fa manakarena mandrakizay koa. Zay zany ny zavatra tiako alefa voalohany indrindra dia mahafantatsika fa ny taux directeur an'ny banque centrale niakatra dia banque primaire miangindrana volany amin'ny banque centrale dia miakatra koa zany ny taux amin'ny resaka annuel io amin'ny resaka le fampindramam-bola dia mbola iampy an'io 20% io a dia tsy fantatro no ohatsy le majinika le atonontonony indray a le mpampiasa vola atonontonony a tsy sahiditra amin'izany satria zao a ny kely ananana ary mety enjera ihany koa famerenam-bola. Zay zany ny zava-doza amin'le izy. Mila fanazavana matotra sy maika avy amin'ny tompona andraikitra ny mahakasika ity tranga ity raha ny fanamafisana. Tsy vita ny valibiraingina ny zava-misy toy ny filazan'ny solombavam-bahoaka iray fa tsy tokony hanao findramam-bola eny amin'ny banky ireo matahotra hiarany TVA 900. Azo atao ny manova lalàna fanaraka amin'ny tena filany vahoaka rehefa hita fa tsy tondra vokatsoa amin'ny fiainam-pirenena. Lalàna mipetraka io fa rehefa tsy mety nge dia azo vaina satria zao any ny fiainantsika tsy stable amin'ny vola ny économie efa latsa ny tsy anasa tsy ho voametrizé tsony nge io resaka fidanga amin'ny vidim-piainana io raha mbola ito zao ka lomba hitandrina mihitsy satria efa tsy fantatra tsony andeha hoaizy tsika nandeha hoaizy ny 20% iny TVA iny tsy azo elana iny fa raha zany hoe mbola hoe enao indram-bola dia maro zany hoe mbola tsy possible zany ka zay ny tokony mba fanazavana tao fa tsy hoe rehefa tsy mahaverina amin'ny 20% va nge valy teny boraingina. Andrasana ny tena fanapaha-kevitra avy amin'ny gouvernemanta amin'ny fampiarana anaty ity TVA 900 ity. Mampiayay fa tsy nisy fikotana ny toetrandro na antony hafa mety nahatonga ny sambo AW ho rendrika tao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Arak'izany tombatombanana ho nisy fahasimbana ara-teknika na koa nijanona akalamanjana no tantanana ho takalinena ny tsy fahitana ny sambo AW izay niangavany mahajanga ny 20 Jona 2024 lasa teo ka hiazy ny Nosy Komora.
eo koa ireo mampifandray ity fanjavonana ity amin'ny etsika taon'ny odiolantsambo avy amin'ny vondrona islamiste mitampiandina El Shabab ao Somalia izay nanitatra lavitra amin'izao fotoana izao ny faritra sasany hatrany amin'ny ranomasina manakaiky any Madagasikara, anisan'izany ny faritra ny lakan-drano Mozambika. Nanomboka tamin'ny fanafiana nataon'izy ireo tany amin'ny faritra Golfe d'Aden dia nitatra ka tonga hatrany amin'ireo nosy toan'ny Seychelles, Maldives sy ny faritra Tanzania ny fanafian'izy ireo. Mampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika sy sambo aingam-pandeha izy ireo ary manao takalonena ny tanjam-bato sy ny olona rehetra ao anatin'ny sambo. Maro ireo sambo sy olona tratran'izany, anisan'izany ireo avy amin'ny firenena lehibe. Manoloan'izany, ilaina ny fiara-mientana ny firenena manodidina sy ny sehatr'iraisam-pirenena amin'ny fikarohana sy ny fanavotina ireo sambo very. Raha trahivana dia 30 ireo mpandeha tanatin'ny sambo AW ka malagasy ny 400 tamin'izy ireo. Indroa izao ny sambo mpiamana an-dranomasina Antatsano nandeha nanao fikarohana ny sambo AW 5 tsimbolan'izy vokany. Efa nisy koa ireo fiara-manidina Komoriana sy Mauritiana mifandrimbona amin'ny fikarohana. Mbola manantena ahitava avao ny fianakavian'ireo mpandeha sy ireo tompona ndraiky isa-tokony. Ny fampidinika momba ny fiara-miasa iraisam-pirenena ny filoha Emmanuel Macron sy ny minisitra sy ny Wangui Omar Zuma tao Paris no mampisin'izy ireo ny faniriana anamafy ny multilatéralisme sy ny ady fanoherana eo amin'ny firenendehibe. Nanentana ny firenena aron-tonta ny filoha Macron mba hanana safidy stratégique anatsarana ny fifandraisany indrindra amin'ny sehatra ara-toe-karena sy ara-bola maneran-tany. Nanolo tena anamafy ny fifandraisana amin'ny Chine Macron izay mikasa hitsidika ny Chine ho famafisana izany. Nanao fanohanana feno Wangui amin'ny fiara-miasa amin'ny France sy ho fanatanterana ny fifanarana lehibe ary niresaka momba ny fanohizana ny fifanankalozana avolenta amin'ny dingana manaraka. No amafisiny Wangui fa i Chine sy France dia mety ho mpiara-miobana antoka stratezika lehibe maneran-tany ary nilaza fa miatrika fiovana lehibe ny tontolo iraisam-pirenena ka mahatonga ny fiara-miasa sy ny Frantsay ho zava-dehibe kokoa. Nanasongadiny ihany koa izy ny mahazava-dehibe ny faha-valopolo taona ny firenena mikamana ho fotoana anamafisana ny anjara toeran'ny fikambanana iraisam-pirenena. Nanamafy Yong fa vonona hiary ny rafitra fizarana fahefana marobe sy ny fanatontolona mirindry Chine. Nampananteny izy fa anamafy ny fiara-miasa amin'ny France no tia ivy ny ministry ny fahavitan'ny olana momba ny cognac tamin'ny alalan'ny fifamidinana ampilaminana miaraka tamin'ny vondrona Europeana ary naniry ny mpiara-piomenantoka mahomby amin'ny fitantanana ireo olona arabaritra i France ao amin'ny vondrona Europeana. Ny famozara hevitra momba ny krizy any Ukraine, ny toetra any Gaza, ny olana nukleara any Iran ary loha-hevitra hafa ihany koa i France sy i Chine. Mitohatra ny fanafiana taon'ny tafika Israeliana ao amin'ny faritra Gaza. Na izany azy, andalina kosa ny mety isy ny fitsarana voajamaika amin'ny ady araka ny fanambarana farana avoaka ny Hamas. Nilaza ity etsim-panoherana islamika miaraka amin'ireo antoko palestiniana hafa fa efa naneho ny heviny mikasika ny tolo-kevitry ny mpanelanelana etin'ny Washington ka laza fa vonona amin'ny fifampiarahana ho fanantanterana ny fampitsarana ny ady izy ireo. Nivoaka tamin'ny loharambavao palestiniana fa tafiditra ao anatin'ny soso-kevitra ny fanambarana fifandaminana maharitra 80 andro. Mandritra io vanim-potoana io dia voalaza fa amoaka tsikelikely ireo takalonena Israeliana mbola velona ny Hamas amin'ny alalan'ny fifanankalozana amin'ny gadra palestiniana any amin'ny fonjan'ny Israely. Tsy nisalasala nanamarika ny fisian'ny fanantenany ny filoha Amerikana. Mananterana amin'ny ahazahoana fifanarana ao Gaza amin'ny herinandro manaraka i Donald Trump dia nilaza fa miovaova isanandro ny zava-misy ary nandova toetra raha tena sarotra amin'ny nandraisany andraikitra. Tafiditra amin'izao fandaharam-potoana izao ihany koa ny fitsidihana ataon'ny Prime-ministra Israeliana any Washington amin'ny alatsinainy ho avy izao. Eo ampiandrasiny izany, naneho fanentanana ny fianakavian'ireo takalonena, nilaza fa mety ho dingana lehibe amin'ny famaranana ny ady ity fididihana ity. Akoatra ny ady-hevitra momba ny famotsorana ny takalonena, miandrandra fiantohanana entitra ny Hamas mikasika ny faharetan'ny fandriam-pahalemana ho antoka fa tsy iverina intsony ny zava-nitranga tamin'ny 7 oktobra. Mitaky fipetra mazava izy ireo mba isian'ny fiafaran'ny ady tanteraka fa tsy hitsarany tifitra vetivety fotsiny. Mitovy ihany koa ny etaetan'ny mponina ao Gaza izay fatrotraky ny ady sy ny fanafiana teo ho velonena sy ho afaka hiaina anaty filaminana indray.
Intsakirana atreto dia mbola tsy nisy fanambarana mazava navokany manam-pahefana israelianina manamafy na mandany ahataperan'ny ady ao amin'ny faritra palestinianina.